miarabanao Andriamatoa filoha-lefitra fafito ny anteny mirapirenena makasitraka namaly ny fanasanay. Ya miarabanao manokana ary miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharanareo na eto toerana zany na avy any ivelany. Ary eto koa moa sady miaraba nareo amin'ny asa izay vitanareo satria hita fa betsaka ny malagasy izay mankafy ny asa izay vitanareo amin'ny asa fanaovana gazety. Makasitraka ny tompoko tamin'izay fankasitrahana avy aminao zay voninahitra lehibe ho an'ny fandarana zara hevitra ihany koa zany misy ny hoe makasitraka ny asa vitanay fampitana vaovao ihany koa vita somatsara ny fivoriana ara-potoana Andriamatoa filoha-lefitry ny anteny mirapirenena ho anareo teny amin'ny mpanao lalàna zay manahoana ny fahitanao nisy ihany tatitra nataonareo ny farany herinandro teo azo lazaina hoy ianao tao anatin'izay fanambaran'izay fa hoe tsy niasa tao anatin'ny fahalalahana ny solombavam-bahoaka. Ya raha iverenantsika kely ny enimpolo andro izay nivoriana mahasolombavam-bahoaka anay fivoriana ara-potoana izy io dia azoko ambara zany fa tsy nahafapo tanteraka ary betsaka ny tsy fanaran-dalàna tao anatin'izay zavatra zay raha tsy teny fotsiny aho hoe very tanteraka ny zonay mpanohatra satria ny lalam-panorenana dia miteny fa zahay dia tokony hanolotra ny lahadiniky ny mpanohatra izy io telo andro isam-bolana izany hoe enin'andro mandritra ny enimpolo andro zany fa akory natao moa fa nitereny ireo maro anisy tsy atao zany zavatra zany azadinona fa ny lahadiniky mpanohatra dia naneritreritra zay hiantsona an'ireo ministra tompony andraikitra voalohany amin'ny fahasahiranam-bahoaka izy moa asahiteny androany fa milamina ny resaka energie milamina resaka rano zay ny antony antsonay ny ministry ny energie zay ny sakana ny maro anisy hoe tsy tokony antsoina izy de tahaka an'izay koa ministre ny finance raha tsy teny fotsiny resaka problème ny TVA zay tena niteraka resa be izy io fefa nitoerinay tany amin'ny loi de finance ary tsy io TVA io irery ihany manahirana amin'ny loi de finance iny fa betsaka ireo taxe vaovao taxe zay ny front amin'ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa miaina amin'izao fotoana zao raha ataoko ambany tokana angambany dia tsy hitondra zany loi de finance zany hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy fa io loi de finance 2025 io dia hitondra vesatra ho an'ny vahoaka malagasy io ary indrindra hampihena ny fahefa-mividiny malagasy tsy hitondra fiadananao atsika zany io ary zany no nitenenako iny hoe rehefa mipoaka iny TVA problème TVA vao fanteneniko fa tsisy taitra raha vao mipoaka izy taty arina inona ny zavatra nisy taitra am'izay fitondrana hoe ahoana izy ty ary iny ahitantsika déclaration ny madame ministre miovaova iny aloha tsy aloha zavatra ohatran'izay satria kendany vomanga ny hoanina izy fa tary ohatran'ny falifaly fa nandresy zareo non anka tsisy tena ambarako vahoaka malagasy hitondra fahoriana ho atsika io loi de finance nandeha ihany koa nyresaka tamin'ny initiation iny le hoe fitsipaham-pitokisana ny gouvernement inona Andriamatoa filohany hoe nahatonga an'iny tsy tonga hatramin'ny farany le fitsipaham-pitokisana raha tena nisy zay non izy iny feo avy amin'ny mpanohana zao fitondrana zao ary aoka kosa tsy andainga fa ny marina ny tokony tenenina ry zareo no nanomboka ny contacté anay
zareo no nanomboka ny contacte anay a tamin'ny fivorina iny hoe mety hisy a fanonganana ny prime ministre ny olana eto amin'ny fireneny teny tsy olan'ny prime ministre fa ingay anjarajo hoe tsy ao mihitsy eretsereto nandritra ny roambly folo taona zay nitondrany ingay rajoelina nandritra ny roambly folo taona isaky mitondra rajoela midina ny économie malagasy nitondra ndray koa izy a midina ny économie malagasy zao izy a niverina ndray koa vao maika midina ny économie malagasy tsy misy tamin'ny tondrany atry zay nisy fiakarana ny économie malagasy ka ny zavatra tiako tenenina ary profany enao fanitondra roambly folo taona zany mbola mizara vary donc zany dikan'izay zany mahantra ina ny voka ny amahantra zany le vahoaka ka na ny vary hoaniny de lasa angatany zay nampanovako niny fampitahana nataoko iny samy mpanonga mpanjakana na ingay rajoelina na ny filohan'ny Burkina Faso samy mpanonga mpanjakana reo fa ny anankiray ny économie rehefa nitondra izy miakatra ary ny anankiray tao anatin'ny fotoana fohy ny anankiray roambly folo taona taty arina mbola mizara vary ny anankiray ray taona sy tapany mizara tracteur donc zany ny anankiray tena mitsindro lavitra mihitsy ary ny vahoaka lasa mamokatra fa ny anankiray mampahantra le vahoaka zay le tenenako hoe raha mbola rajoelina ihany no mitondra an'ity fireneny ty mety ho tanteraka angamba teny président Ratsiraka foazo ary rehefa mandroso Madagasikara de mampiko androany hoe raha mbo rajoelina io ihany mitondra ny Madagasikara tsisy fampandrosoana zany eto ary ny zavatra tena mampalahelo amin'izao fotoana zao te mbola tsy tsapany ingay rajoelina hoe enough ampy zay raha tena tia tanindrazana izy raha tena mba nanana fo izy hoe nisy vahoaka hoe mba nanantena azy nefa tsy tafavoaka le izy ka tena tian'ity Madagasikara ty tsotra mametra-pialana izy raha manana zany fitiava-tanindrazana ingana rajoelina mametra-pialana fotsiny izy satria tsy ho tafavoaka ntsony io ny olana ane de zao amintsika miteny zao very tanteraka le fahaleovantena-tsika amin'ny lafiny rehetra zay mba fahaleovantena kely mba nanana atsika ny gardeny reo filompinera mana reny koa vototra am'izao fotoana zao io zany jirama fa tsy haitsika ntsony era Madagasikara fa tsy haitsika ntsony fa ny any afemi reo ary manao tatitra isam-bolana averiko ny jirama tompoko de manao tatitra isam-bolana amin'ny FMI taiza teto amin'ity fireneny ity zany orinasa mpanjakana resaka stratégique orinasa satria énergie no resaka ka anao tatitra isam-bolana amin'ny FMI de FMI koa miteny DG no apetraka zareo miteny ty tsy maintsy mametraka DG io anareo de directeur financier koa FMI mibaiko azy ny olana de zao am'izao fotoana zao raha mbola rajoelina mipetraka eto de za mitena amitsika vahoaka malagasy tena isotro ny fisotsony eto tsika ary hinany tsy fihinantsika satria le rangaha tsy ao tena tsy ao mihitsiny izy raha zany fitondrana firenena zany tsy anana tsy hainy zany fa raha fanaovana lanonana hainy zay ny tenenako hoe mendrika an'iny angambany atao ministre ny culture izy fa resaka hirahira fotsiny fa tsy tena culture rehetra satria be de be koa ny culture tsika malagasy zay ny potehany raha anao lanonana izy de hainy zay ny olana eto amin'ny firenena ty
nisy an'ilay dia nataony andro rajoelona tany fianaratsoa ihany koa ny faraparany herinandro teo a tany filan-kevitry ny ministra natao tiako resana manokanyireo andre matofoloany antenimiravolefiny antenimirapirenena hoe tany le filan-kevitry ny ministra natao niteraka resabe a ilay olona nozaraina vary lanja n'ilay kitapo toy ny sary nyseho tamin'ny 2024 ilay nisy tany manahoana ny fahitanao le politika mpita-tany ny andro rajoelona zany amin'izao fotoan'izao aty amin'ny hoe fiafa misasaka ny mandany efa hiditra amin'izay tsika amin'izao fotoan'izao le manda faharoa io moa conseil des ministres délocalisé no itenenako azy amiko fandanindany pona ny volam-panjakana izy io satria zany conseil des ministres zany rehefa mba hoentinao any amin'ny faritra hanaprofono hoe fa resaka fisinjaram-pahefana fa tsisy ane zany fa fanabadona vaoaka malagasy ny tena misy teraka resabe moa iny sary iny satria mbola rajoelona ihany no nanonga-mpanjakana tamin'ny 2009 zay nandroba ny fananan'olo fa ny tena mampalahelo amin'tia 2009 te sady nana 2023 25 azafady sady nanabato mivaoaka malagasy izy no namotoka ny économie malagasy dikan'izay lasa nahantra reny vahoaka tamin'ny andro 2009 reny fari-piaina mivaoaka amin'iny tsara fa amin'izao izy tena vahoaka resy vahoaka tsy mahafantatra tsy manafanantenana tso vahoaka tena tsy hainy tsony hoe inona repérame tsara amin'ny fiaina ka izay no mbola hitenenako hoe fandany mbola mpanjakana fotsiny zavatra ataony amin'ny fomba hoana moa raha tena malagasy tena ntezaina tamin'ny raha malagasy ny olona maty ao ikongo ianao manao fety eo fianaratsoa za fefa nandeha hélicoptère niala tao ikongo niala tao fianaratsoa tonga tany ikongo dia miverina tao fianaratsoa fa 15 minutes 15 minutes raha hélicoptère misy votra geza iny fotsiny mampisaraka azy dia ianao manao fety amiko tena tsy fanajana ma malagasy satria tsika malagasy manana zany culture zany rehefa miara ora amin'ny ora zany raha izay faharoa manaraka zany momba an'ilay vary amiko aloha fanompahana ny foko betsileo izy zavatra iny satria amin'ny fomba hoana raha misy olo mahay mamboly vary amin'ny foko 20 anisany mitana lahara voalohany amin'ny fambolem-bary rehetra ny foko betsileo ny potehinao io culture fambolem-barin'olo dia lasa omenao vary izy avy any Inde zany fanompana ane zany 12 taonao théorie fitondranao dia ompahinao le foko betsileo izy miteny export tsika ndraiky koa no amatsy teneny foana io rajoely aloha dia spécialiste amin'ny resaka fampatorinany malagasy ary balarora iny lahiteny balarora mihitsy iny lahiteny tonga de paradis a Madagasikara ho voalohany maneran-tany tsy hitsosa fa hampitsosa tonga de amerandro ambony tonga de régleko ty tsy voaka ty raha tsy mivahany olana balarora iny ataoko toy ny any Miami ataoko toy ny Paris izy aloha raha balarora tena 10e danina aloha izy ary tsy faiky zay daniny zay aloha fa tena gaga ino no président nitana laharana voalohany ta président rehetra teto a Madagasikara amin'ny resaka balarora tsy misy raha tanteraka io raha isana tena tsy fa mananiky ny 100% zavatra ty fa izy zany vao mahita olona tonga de fa miteny izy amin'ny fomba hoana fa hanao iteny hoe
ina moa le niteneny teo iny hoe fefamanao fahagagana jesosy mivadika ndray koa mbalarorana raha joela hoe mampandihy mampifalifaly anareo vahoaka fa jesosy manao fahagagana tena gaga mihitsy na hoe tena mbola ao ve io président io sa mitady dokotera eo ny mahakasika an'ilay teti-bolam-panjakana zava-dehibe ankinan'ny toe-karem-pireneny zany teti-bolam-panjakana zany ny fampandehanan-draharaha-panjakana ihany koa tiako idirana le nambarany ministra ndraraham-bahiny malagasy tamin'ny heriny androany mihitsy izy ilay nilazany iny hoe fepetra napetraky ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mimonado ka nafahatsika misitraka an'ireo findramam-bola ho eo ny zavatra afahantsika manintsy ny toe-bolam-panjakana io na tsy mikidika an'io ihany koa manahoana ny fahitanao zany hoe lasany any ivela ve zany mifehan'le toe-karentsika mbola tsy maleo tiana tokoa Madagasikara ka izy io aleo azavako tsika mboka malagasy tsara fipetraka zay question zay zao ane le fandehany raha joela am'izao fotoana zao tsy manana marge de manœuvre intsony raha budget mpanjakana no resana tsisy vola intsony ao goka tanteraka ny kitapom-bola mpanjakana na io karama io ara tena tahorana fa saika tsy ho voaloha io raha tsisy soa ihany fa nisy any FMI sy banque mondiale sy banque ny sosana vola reo ka le vola teo nananatsika tahorian'ny président Hery Rajaonarimampianina niditra tamy le vola teo zany no laniny Ingay Rajoely tamy zavatra hafa izay tsisy impact any amin'ny économitsika laninya tamin'ny Miami laninya tamin'ny autoroute laninya tamin'ny kianjany Barea laninya tamin'ny piscine olympique laninya tamin'ny collegium laninya zavatra tsy hitondra tombotsoa ho an'ny malagasy am'izao fotoana zao lany ary le vola rehefa lany am'izao io vola io a tery am'izay Rajoely zay no lazaiko hoe tsy fitsosam-bola io fa famatorana any malagasy ary tsy adala efa mi fa banky koa izy de tsy maintsy hotereny le zavatra zany re tompoko no miteny voalohany hoe misy an'izany lettre d'intention zany intention zany any zany no teny an'io voalohany teto Madagasikara tsisy ny teny io zany no teny voalohany an'io nanao sonian'io a ny ministre ny finance sy ny gouvernora ny banque centrale nanao engagement ary zareo hoe andao ary izy fa mitady vola zahay ina daholo ny condition nareo rehetra zany no teny voalohany hiakatsy io carburant io zany no teny voalohany 200 isam-bola no iakary mandraka azahoantsika le prix automatique eny amin'ny raha tarif international zany no teny an'io satria za namaky any lettre d'intention zay madame la ministre vo ny teny miaiky izy hoe tsy afaka anao ninina atsika fa loi de finance io de tsy zareo no nanao azy tsy tsika malagasy nanao ny loi de finance io fa ny FMI no nanao loi de finance io tamin'ny engagement zay nataon'ny madame ministre ny finance sy gouvernora ny banque centrale zay no olana eto Madagasikara zay no nitenenako hoe nanitsika madame ministre hoe ny fanapaha-kevitra rehetra de niarany diniana avokoa tsy ny diniana io nareo nanao aniny ary nareo tompona andraikitra am'izao fijaniny vahoaka izao nareo Ingay Rajoely ny tompona andraikitra de nareo mpanarady azy ny tompona andraikitra de reo député zay milaza ho maro anisareo tompona andraikitra feno amin'ny fahoriam-bahoaka zao
zay ny antony tenenana iny hoe andao dimiana ty PG ty fa diso zavatra tenena ary tsy diso zay nivoaka tamy PG mivoaka zahay député Fraisakina rehetra satria tsy iny zavatra iainatsika fa le niteneny madame ministre am'izao fotoana zao zay ekeny hoe iny zavatra mifanarana tamin'ny FMI ka amin'ny alahelo lehibe no lazako amintsika vaoaka malagasy fa mbola tsy izy io fa be dia be zavatra iseho to amin'ity firenena ty ary ragaga nareo nahita iny fiakarany enta-madinika reo zay ilay enta-madinika zay ilayntsika andavanandro amin'ny fomaona eritseretanao hoe raha tsy hiteny fotsiny ao ny lafariny ohatra alayntsika ohatra 3000 ariary tonga dia 6000 ariary ao anatin'ny 20 jours fotsiny satria fa manomboka appliquer le zavatra ny laniny zareo tao le zavatra nitoherinay ary mba sitraky ngay radio ny ampiakatsy karama am'izao fahoriny vahoaka zao fa anisan'ny condition io mba sitraky nane tsy ampiakatra vidinetana rehetra fa anisan'ny condition de inona am'izay zavatra ataony izy kosa aloha spécialiste amin'ny resaky communication de vereziny sainy vahoaka bus efapolo mody tenenina hoe zao ny isany any efapolo bus efapolo atao inona eto amin'ny capitale ana misy lalana kely fotsiny vita Haut-Tuiliana même pas 10 kilomètres même pas 10 kilomètres anafarana artiste ananovana ina ananovana show tena angeza be ka raha ohatra lalana rehetra any amin'ny firenena mandroso reny nanafarana artiste avokoka tsy nitapapeo ny mpihira malagasy rehetra fa izy zany fa tena tsy afaka de io communication foana ny zavatra atao vao misy zavatra kelikely tonga de zavatra tsisy dikany amiko raha resaka bus zany tokony fahabe ny ministre manao azy zany no morinao olona ohatran'zany de fantenina mipetraka androany io vola azotsika eo ndray de mbola hanamboarana laky ny arivo de mbola anaikan'izany ve tsika vaoaka malagasy ny olana ane de zao ataony radio zay tiany atao fa isika vahoaka malagasy koa am'ireo décision zay ataonareo tena mihinany tsy finatsika ary misotro ny fisotrotsika zay no itenena koa no hoe zay no ijoronay am'izao fotoana zao ary mijoro zahay Fraisakina manohatra nyty fitondrany te ary ny antony tambaranay Fraisakina de tsotra mijaly ny vahoaka maty ny vahoaka ka ny antony ijoronay androany de haka fahefana mampalahelo ane nitenen'ny ray aman-dreny zay tamin'ny fivoriana tanyka mampalahelo ane zava-misy ny asan'izao fitondrany zao de mijery anay mpanohatra fotsiny vao mivory zahay izy izy de efa fantatry ny zareo vao miteny zahay izy izy de efa fantatry ny zareo fa androany mbola tsy fantatra iza no nangalatra an'ireny gazoaly reny vao mivory zahay fantatry ny zareo vao miteny zahay fantatry zareo fa androany mbola tsy fantatra iza no nangalatra le volamena tao amin'ny ministre ny mine tao nefa prime ministre tao vao mivory zahay fantatry zareo fa androany mbola tsy fantatra inona marina mahafaty ny vahoaka malagasy rehetra io fa raha ny mpanohatra ivory de fantatry ny zareo fa raha maty ny vahoaka malagasy tsy fantatry zareo androany de mbola miteny zareo vao mivory zahay fantatry ny zareo vao mihetsiky zay fantatry zareo mbola tsy fantatry ny zareo androany hoe iza no nitondra le volamena tany Maurice nahatratra azy androany zahay vory fantatry zareo mihetsiky zay fantatry zareo mbola tsy fantatry zareo hatramin'ny androany iza le nitondra volamena tany ina moa anaran'ity
tany Komoro mivory zahay fantatriny zareo mihetsika zay fantatry zareo natao ny fitsarana fahafatesan'ny olona tany Kongo mbola tsy fantatry voaka malagasy hatramin'ny androany iza marina no meliko ao anatin'izay zavatra ka zay no itenenako hoe ty fanjakana tsy mahataitra azy fahafatesan'ny voaka malagasy fa ny zavatra manahirana ny fanjakana hoe inona ny ataony mpanohatra inona ny ataony inona ny ataony président Ravalomana, inona ny ataony président Siteny, inona ny ataony président Rivo, inona ny ataony président Baba, inona ny ataony président Tsaratafa. Zany no manahirana ny zareo dia mampiasa ny miaramila. Ny makasika ilay taotaova-kevitra alaina amina zanabola amin'ireo manofindra mambola eny amin'ny banky miandry fanapahana sy fanambarana ofisialy avy amin'ny gouvernement izy iny nanao antso moa teo anivon'ny gouvernement hoe mbola tsy miatra aloha izy iny raha tokony miatra ny voalohan'ny volana jolay teo. Manahoana ny fahitana Andriamatoa sy tendrany ena solony aiko zao zava-misy zao hoe lasa miandry fanapahana fanambarana avy any amin'ny gouvernement ny lalàna anankiray vao miatra. Raha tokony izy anao rehefa lany tamin'ny loi de finance ilay izy tonga dia mandeha fa vokatry ny kitoatoan'ity fitondram-panjakana ity izahay efa nijery animany fa nyresahan'ny tao io dia ny tena tsy vola be io mba fantatsika voaka malagasy mohatriny io vola alaina amintsika 116 milliards d'ariary 116 milliards d'ariary. Objectif napetraky FMI tamin'izareo amin'ny dépense fiscale. Ina moa natao hoe dépense fiscale. Dépense fiscale zany reny zavatra tsy hisitrika taxe reny. Tahaka ny vary tsy hisy taxe fa dépense zay. Dia io dépense fiscale io zany any amin'ny 2400 milliards. Dia hoy izy ministry de FMI hoe non betraka loatra ity alaivonareo amin'ny rano isinareo taxe ny rano isinareo taxe ny vary dia tsy nanaiky ny fitondram-panjakana raha vary kosa maty zay dia io no alefana amin'ny banque io satria manatratra zany ny fitondram-panjakana isa-taona 280 milliards zany ny dépense fiscale zay tsasarytsika. Zava-misy any moramora ozy zay tsisy dikana aminay manao an'izay satria hitany zareo raha mametraka ty TVA ty fotsiny tonga dia efa manomboka ho tratra zareo le tamin'ny un tiers an'io zay 116 milliards zay. Io vola io zany vola tsy fatsy ambony zareo fatsy ambony malagasy matoa ianao mitsosa vola zany ane ianao tsy manambola olona anororinasa ianao olona ividy amin'izao fotoana zao misy an'ireny tolotra reny any amin'ny banque eny hoe hiditra ny mpianatra dia maka vola amin'ny banque ka izany rehetra zany any amin'ny 116 milliards d'ariary fa tsy nofotry ny malagasy tsy no hoan'ny ty fitolana ty fa ny taolana mihitsy no hoaniny taolan'ny vahoaka malagasy 30 millions mihitsy no hoaniny ka tahitra amin'izay zareo nefa fandresahanay tsy mety reto savony manitra ve tsy sinareo taxe savony gasy sinareo taxe izy mampiasa savony gasy tsy vahoaka madinika vahoaka malagasy rehetra manasa amin'ny inona moa ty amin'ny savony gasy isaky ny manasa zany tsika dia misy taxe be dia be ka zay no tenenako eto hoe zahay fa niteny tsy za eto aloha tena miteny za sy teny randrerasoany aiko tsy contre ny taxe na TVA fa zavatra tsy ho vitan'ny malagasy satria ny potenao ty firene ty dia terenanao zany zay koa tsy mety fa ao mory zareo fa anao teny ramatoa ministra farany teo iny hoe ohatrany hoe ny orinasa ihany handoa fa ny olotsotra ozy izy tsy handoa zay raha fazahoko an'iny message farany zay nomeny dikan'izay tsy rarahinay napotoky ny orinasanareo mety hiakatra amin'ny karama ihany koa nefa iny ka izy io manko misy an'ireny mbola nanovako fanambarana amintsika vahoaka malagasy
fa tsisy fampitombo-karama fa misy taxe no omany zareo any amin'ny karama sady tsy mampitombo-karama reto olo reto fa misy taxe nikitiny zareo ary nitenenako hoe mampitombo karama aloha nareo zay vo ikitikitika an'io zavatra eo fa eo tsika miandry amin'ny fiche de paie aro raha io vo misy ambarako avoaka malagasy ndray ho teneniko avoaka malagasy fa io zany zay zavatra hazony zareo hoanina de hoaniny zareo zao tena sérieux na ininina zavatra hoe ietsika fotsiny ianao na io fanafody na io rano soitsika na io toka soitsika na io ny rehetra de hatramin'ny gazoaly tsisy taxe taloha am'izao fotoana zao isina taxe gazoaly mbola hiteraka resabe io atoato mbola hiteraka resabe io ane tsisy olona mandany taxe na TVA fa zakany vahoaka anao ve izy amiko tsy zaka vahoaka malagasy nandeha ihany koa ny resaka solika teo taorinan'ilay fampiarana famoahana isam-bolana ny fiovan'ny vidy solika dia nisedra olana tamin'ny resaka solika ny teto Antananarivo herinandro lasa zay ny laharana zany solika teny amin'ireo tombon-tsolika misy teto Antananarivo zany fahitan'Andriamantoa sy tena rena solony eko misy milaza ny ambadika any hoe efa mitokona ireo kompania tsolika ireo amin'ny trosa zay mivongana be any amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao tsy alohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo zany tena mitombona tokoa ve zay zavatra zay sa hoe misy mihitsy le hoe tsy fitoviana eo amin'ireo kompania tsolika sy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ka te hoe anafay an'le fanjakana reto kompania tsolika reto io ane sarotra ifehezany ngarajoelan'ny pétrolier reo satria stratégique be izy io vo mitokona fotsiny tonga de midofotra mirindra ty fireneny ty ary reo olona businessman ary reo olona reo tsy mandefitra fa ingay rajoela raha vao tonga tamin'ity fitondrany ty nisy volany fer izay apetraka amin'ny banque de anamboarana ny lalana satria reo olona reo ihany no ao anatin'izay mipay an'io vola io ny zavatra nataony voalohany de naka an'io vola io zay mampikorota tsisy hoe décision ray nataony ingay rajoely nahatsara ny fiainantsika vaoaka malagasy ary reto mba te anontany anareo vaoaka malagasy de anontany koa anareo député manohana zao fitondrany zao de mba te anontany koa ho antsika vaoaka nanohana nyty fitondrany ty inona re tompo mba zavatra anankiray nikitiny ingay rajoely mba nandeha ray fotsiny nata fa zay zavatra kasiny tanan'io rajoely ty tena hidiran-doza dao izy olona vanily nananovany balarora tamin'izany la vanily ro 200 000 ariary de niteny izy hoe ampiakariko avy telo eny dikan'izay lasa 600 000 ariary 1 million de francs lasa 3 millions vonikitiany de lasa 5 000 francs 5 000 ariary 25 000 ny kilo nikitiny era maty tonga de io izy potika nikitiny voalany izy hoe androany de hidiny any izy moa anarany fohibeny herinaratsy nambomanambola andekaleka hidinany andekaleka hijehanjao zavatsy reo tonga de anomboka tsika androany amerinandro ambony fotsiny palarora iny ary tsy izahay de efa vitany anay raha 400 mégawatt no teo de ataony fois2 zany balarora raha misy aloha olona spécialiste amin'ny balarora ary ranga io tsy manao tsanokenatra zay misy hoe mampagaga hoe tena tsy mana-tsanokenatra ve io ranga io fa tsy mampanina azy rehefa avy nanao balarora no tsy tanteraka le izy fantanina faharoa te mba matory ve izy tena mba matory ve io ranga io
am'ireny promesy tenenteneny foany reny firenena ny resaka eny vaoaka telopolo tapotsisa ato abijaliana tiany koa ny ferany resaka lala potika ka iverina mifanontaniana izy anefa tsy manana araka antegna manana marge de manœuvre am'ty raharaha ty ka azy ataon'ireo vao mihetsika fotsiny reo de matetsika menakavy io zao greviny mpiasanjira fahitako an'io tiatiany ngairajoely io a raha tapaka ny jiro raha ino any zara anazy ako izy fa nanapaky jiro i fa nanapaky raha zarany ko zaza manay hoe tena midira ho izy tapahonareo any ty fa makarano am'izay inony tiahiliky ny any ampiasany jirama ndray koa ny délestage na ny fanapahajiro a eto am'ty firenety zay ny tanjo hitanao rehefa miteny izy amfomboana ohatsy alalanao camion misy camion vert ve asan'ny président fa te haniliky izy eto a hiteny amitsika vaoaka ny Tomasina raha hitanareo vidéo afaka jerevanareo zay vidéo zay afaka voakanareo am'ty zavatra ty tany Tomasina ngairajoely misy aneo groupe 105 mégawatt aneo groupe 105 mégawatt io nanova mibalaroro tao Tomasina nahita voakany Tomasina mba nitsikitsika angambany izy omeko izy 30 mégawatt nareo Tomasina am'izao fanotenena mipetraka nataony ve le izy tsy nataony tonga ty Antananarivo izy zavatra hafa nyteneny ao Tomasina izy miteny a raha hitanareo zay afaka ataona voakanareo ao Tomasina izy miteny hoe omeko 30 mégawatt nareo Tomasina tonga de installez-vous a manome baiko a ministre de l'énergie a tonga de ataonareo izy a aisa de zeny inona jirama teo tonga de installeny io izy ao Tomasina tonga ty Antananarivo izy hoe manome baiko a les 105 mégawatt mila tonga ty Antananarivo alohan'ny 26 juin hadino le teniny tany iny ka le rangahy mihitsy tena hoe tena tsy manatsano kenatra hoe sa inona tena olan'io io ngairajoely vaoaka malagasy an'iny no resanao hoe vaoaka tapotsisany zany Tomasina zany tenenao 30 mégawatt omenanareo avy ray volana aoriany teny nataony miteny izy oeta toy dôly koa le 105 mégawatt tsy normal any zany ary herinao ve mba leader politique asay teny an'izany fa miteny ny azy fotsiny rehefa mba misy miteateaka ilainy fotsiny de zay eo amin'ny mahakasikareo anosy manodidina totosany fahatelopolo ny volana jona teo ny fampitiniana teo amin'ireo avomera iraisana Madagasikara sy la Frantsa tany Frantsa nanotanterahana izany mbola isiny hoe andihan'ny fahatelo amin'ity fiaonana ity amin'ny fitakiana famerenana ho an'ny Madagasikara ireo nosy ireo nisy ny fekevitra zay navoaka ny iraisana moa zany fananao fanambarana nteto Madagasikara ny zoma lasa teo a fahitan'Andriamanitra sy tendrandrena solony aiko an'le hoe ahafahan'ireo mpikaroka malagasy manao fikarohana amin'ireo nosy ireo a ny ahafahan'ny mpanjono miditra ao a ny ahafahana ihany koa misitraka an'ireo hoe rehetrarehetra zay misy ao amin'io nosy io a io ihany koa le hoe tsy tokony hanapa-kevitra irery amin'ireo nosy ireo ny la Frantsa aloha hatreto a raha tsy mivoaka ny fekevitra hoe any Madagasikara ireo na mijanona ho an'ny la Frantsa na hiara amin'ny tantana ny atsekilany milaza ny Frantsay fa iankina ny fiandrianam-pireneny ireo eto Madagasikara ihany koa de milaza fa hoe hitaky tena mitaovaverina Madagasikara vereo nosy ireo ary fahitako azy aloha cinéma fotsiny cinéma ataony ngairajoely satria ambarako hoe tant que mbo manana 8 centimètres taratasy 8 centimètres ngairajoely manofotsika ngairajoely reka frantsay ary io nosy io fa lasany rajoely miaraka amin'ny frantsay tsy vakiny loha zany io profony zany raha tonga teto Madagasikara président Macron nanambary président Macron hoe tsy omena io eto ataninao ny olona manafika anao miteny hoe tsy omena io
izy anga nasany teny komoro nasany teny fa tsy namaly tsy de namaly firy hoe tsy omena izy fa betsaka nataony fanazavana ara-démocratique any ianao izy tsy mahay nininaka ino nomezina io zay mihitsy hoe teny raha dika teny ianao tsy mahay ny firenenao tsy hainao mampandroso azy ka ino nomezina tsy omena io fa io dia nosy malagasy zavatra anankiroa ihany makany na tonga de manafiky ny miaramila atsika makany io any zay ny ray faharoa miady amin'ny tribunal international zay no nytenenako hoe raha nijeran'le délégation a tokony olona mahafantatsy tantara ny io nosy io tokony nandeha tokony reny olona miady tam'zany fotoana zany nazahoantsika azy teo anatrehan'ny ONU tokony nalefatsika tokony olona afaka manana fahaizana manokana amin'ny resaka lalàna international afaka miady mamerina zavatra oatra zany tokony nalefa za tsy miteny hoe tsy mahay reo olona non za zao raha nalefa de miteny non tsy afaka mandeha zany fa le izy cinéma fandritra am'izay déclaration ny any frantsay hafa ny atsika malagasy hafa mody manao cinéma atsika inane vaovaona mivoaka ny Afrique Intelligence tena taitra namaky an'iny kay mbola zavatra hafa koa nataony zareo tany ianao fa hiady amin'olona nandehananao tany de mbola mangataka ianao ary ianao miteny hoe mba mangataka anao fikarohana any ny manapahaizatsika amiako ohatra nareo vaoaka malagasy tsika reo samy mana tokantranontsika ianao zao misy tokantranoko zao ohatra anahy io trano de misy olona am'izay tonga mandroba anaty tranoko de za am'izay miteny hoe mba mangataka aminao re tompoko maka ny de za ve no hangataka amin'ny olona mandroba mangataka aminao mba afaka anasa vilivy aho ato hitatsika normal ve zany zava-misy hoe tranonao no angatahanao amin'olona mibodo azy any amin'ny tribunal no miteny hoe mampiseho ny taratasinao anay io zavatra io appelanareo en force olona zay zany raha tokony natao amin'ity resaka nositsika ty misy mibody nositsika de tsika koa no mangataka azy hoe misy mibody ve tranoko de mba mangataka mba avelao re atompoko mba nasa vilisy hipasoka ohatran'izay zavatra ataon'zareo tena sanatry mivava manandondrona ny malagasy nareo tsy mety zany zavatra zany fefa miteny zahay andana nareo any amin'ny tribunal international tonga de mitory fa very ny fiandriana pirenena raha mangataka amin'ny zavatra ainao ianao amin'ny fomba ahoana ve tranoko ve de za ndray no angataka afaka manasa video ve za afaka mipasoko ve za afaka mahandro ve za afaka matoly anaty tranoko ve za zany tsy mety zany tsy lozika zany fa raha nisy nibody ny tranonao de andany anao any amin'ny tribunal mitory an'izy zay ny tokony hatao tsy anaika hafantatsy ny frantsay nefa 10 de mars de manao déclaration am'izay ry zareo ya oty tsy azoko ina le déclaration ataonareo tsy mety le démarche ataonareo eo am'le hoe mahakasika ny fianambaranao teo amin'ny alalan'ny ady manana an'izay tanjaka zay hoe nitafika malagasy ny hoe andeha hanafika any miaramila malagasy eo am'le fitsarana iraisan'ny pireneny zay anisany hoe mpikambanao anatin'ny voamera misahana ny fandripalemana eo anivon'ny firenena mpikamba zany firenena frantsay zany manahoana zany mety hoe erijika ananany Madagasikara raha tena hoe isafidy amindreo lalandreo non io ane option roa ihany no afatsika mahazo anio na isika mandeha manafoka hoe aleo soroko tao reto olona reto na isika mandeha mitory any amin'ny tribunal international tsika tsy manana zay force zao izy radio kay izy zany
ka izy miteny aniny alohan'ny hitenenanao izy ny tenin'andriamanitra hiadino amin'olo amin'ny fahabalinao fataro aloha ny herinao tsy nieritreritra akory zany izy alohan'ny tenenana aniny tamin'ny Macron ary taty izy vao niaiko hoe tsy manana an'izany hery force militaire afaka hanafika zany izy de andany ianao any amin'ny tribunal international za tsy mampiady fa teny fotsiny maharaha ary za tsy manana raharaha miaraka amin'ny Rosiana fa Rosiana ny tena za hanampinareo karaha zay ny lalana antsoiny Rosiana izy no de antsoiny Rosiana hoe hiataky manindra moa frantsay manameloko ny Rosiana miditra any Ukraine totovy amin'izay ihany koa nety hoe antsika io fa nisy kosa décision navoakany ONU de any ianao miala rehefa tapaka any resy any miala foana la France tsy ady anao miaramila zany tsy anao an'izany mino an'izany fantatro fahendreny ny makasika ny SADC makasika ny Madagasikara ny andreny fivorian'ny SADC amin'ny faran'ity volana Jolay ity fiandohan'ny volana Aogositra izao fahitana Andriamatoa sy Tindranena Solonekondray an'le hoe efa manana izay fahafahana handray an'izay fivorian'izay hoe isika fampanantenana be nataony Andro Rajoelina tamin'ny fiandohan'ity taon'ity ny anatanteraka zavatra be dia be ny amin'ny Lakiarivo efa tonga le bus Lakiarivo moa efa nisy afimanga teny fa 4 volana Jona lasa teo fa eo amin'ilay trano be andraisana an'ireo vahiny aiza amin'izao fotoana izao raha ny fahitanao le fampanantenana ihany koa za aloha matahotra amin'ny hoe budgétaire ny azotsika io haodiny ngay Rajoelina amin'io aretitsika miaraka aby vao maty zay tenenako hoe tsy voasoritsy tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2025 ny Lakineriva fa izy fotsiny andeha amboatra an'io de manaiky daholo ny rehetra inafy izy inafy ampy re zay de mbola andrasantsika foana ve Rajoelina kilalao ny fiainantsika vahoaka 30 millions oviana atsika vao tonga saina tokony tsy manaiky an'izany isika fivoriana bus io raha sa izy tonga de omeny bus io anaovana bus mandeha any Akaso fa bus ampiasaina amin'ny andro io de ino manina tsy tenenina ny manaisany mangarara ka zavatra tiako tenenina fo tsy manana zany vola zany izy gokany ao tsisy vola ny fanjakana tsy manambola Rajoelina tsisy vola eo zany mahatonga azy hoe lalana tsy ampy 5 kilometra ananovany fety manomboka maraina hatramin'ny minuit de mandeha eny am'izay izy sy ny gouvernemanta mitsangatsangana amin'iny lalany mahamenatra ka zay mety reo tsy manambola zany mba fanirina aiza moa zany hoe aide banque lasa mamboatra lalana RN7 tsisy any zany taloha ko satria fa potika le firenena voatery ny banque mba manaby atsika de tsy mana choix izy fa raha mbola anao fanapahan-kevitra diso indray mono atsika hoe hambomboatra an'izany de tofa tsy ho vity zany tsy ho vity zany fa izy moa zatra mirearea iny mba te handray filoham-pirenena izy zavatra mampalahelo ane de zao za io mba mpanetsetena no teneniko nareo boaka malagasy mba olo international lahako fa hanalan'olo le présidentsika iny nareo filoham-pirenena miresaka amiko maneran'izao tontolo zao reo tena iomehezan'olona n'izy iny ary raha zay tsy tsapany ka na izy andeha andray SADC io tena hiakatra eny an-danitra eny iny fa izy omehezan'olona ary analan'olona ary menatra ny tena rehefa mba miresaka amin'ireo raha lasana vavy afrikanina reo fa tena jok tsy fakahitana no ataon'ireo afrikanina reo atsika na ireo ireo filoham-pirenena reo manao anao izy le DJ nareo ao mbola hainy foana mampandiha nareo tena sérieux zany
tena sere zany zay ngamba no iteneny io jesosy manao fagagana hoe fa zao mampandiana reo na izy raha mahatsapan'izay zavatra zay ka na inoino ho teneny hoe tsy adala ireo olona reo fantatsy ireo olona reo gisitra atsika tsy mahay mitondro izy président tsy mahay ninonino izy tena tsy vitany ty fireneny ty zay ne tenena koa nga rajoel raha tena ty fireneny ty ianao sotra mba raha tena tianao marina Madagasikara raha mba nisy ihany koa fitiavan'ny malagasy ianao tsy vitanao sasa izy ty mametsaha-pialana ianao mametsaha-pialana ianao marina fa goka ny kitapo-bolam-panjakana marina tsy mora am'izay olona hitondra eo zay olona hisolo anao ny anarina nyty firenena zay nipotenao ty fa au moins ny sauvean'ny Madagasikara ianao raha mametra-pialana raha izay mandrakana metsahanao pialana de mba aza manapa-kevitra itsony ianao araha fotsiny raha-panorena zay fanapaha-kevitrinao rehetra ataon'ireo olona manodidina anao reo aleloia namotika an'ity fireneny ty laky ny arivo mamotika firenena io vola tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa alefanao amin'ny zavatra tsy productif ohatran'io ka aoka re tompoko mba tonga afasaina ngairajo mametsa-pialana ianao Andriamatoa sy tendrana soloneko solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tao Toliara voalohany anisan'ny nafapana ihany koa tamin'ny fiandohany teto amin'ity ny tany amin'ny Toliara iny basy Toliara mazava ho azy moa zany rehefa miresaka Toliara zany raha hoe etsika nafapana maro ireo olona nosamborona anisan'ny nisy ny antso nataonao ary nikasa nanao etsika tany mihitsy ny solombavam-boaka avy amin'ny firaisan-kiny atao anatin'le hoe tatitra ihany koa nokasainao atao tamin'ny voaka voasakana moa zany izy iny aiza ho aiza marina amin'izao fotoan'izao ny tetikasa basy Toliara raha ny fiandohan'ny volana jolay teo nanambara mihitsy ny masovoan'ny Madagasikara masovoan'ny firenena amerikana miasa sy monety Madagasikara Matoa-Pierre Gilo fa hoe anisan'ny mbola taratry ny famatorana ara-diplomatika ao Madagasikara sy États-Unis ny fampiasam-bola ny firenena amerikana eto ny orinasa basy Toliara zany tsy hemitra amin'ny mihitsy zany le basy Toliara aloha fa tsy maintsy hiasa izy aiza ho aiza ny etika fanoherana amin'izao fotoan'izao non resaka base Toliara na ataontsika hoe énergie field zany io tsy io manohatra ny foana zay za sy tena randrena solinaiko sy ireo vaoaka ny Toliara ireo tsy fahavalon'ny fandrosoana zay koa mba mangetahitandroso fa raha zavatra ahafaty anay raha zavatra hamono anay raha zavatra tsy manara-dalàna raha zavatra tsy mijery ny fahasalaman'ny vahoaka tsy mijery ny fahatsarany tanàna tsy mijery ny tontolo iainana de mialatsiny za de miala fony amin'ny tompona ndraikitra rehetra fa hanohitra zay hatramin'ny fara za variana amin'ny ramatoa masovoan'ny amerikana tena nasany teny amiko mihitsy izy rehefa niantso zahay io izy tsy manao raha ohatra ka misy tsy fanaran-dalàna manao fanamby aby de manao fanamby tena marina zany tena marina taoko zany tsy hanao satria tsy manaraka ny lalàna nasionaly sy internasionaly ny famonoana baobaby de tokony hijanona zany raha sa masovoana amerikana momba fanambarana ianao fa tsy misy baobaby raha misy baobaby zato fotsiny no alaina de hiteny zaho hoe alefazo fa tsy zato tsika tsy tokony anao an'izany satria zanaka lahany empereur ny Japon reto raha nanontaniany mpanao gazety tahaka zao ina reto mba zavatra mba tena tsy miala ao anatin'ny sainao tamin'ny fiainanao rehetra tsy niteny izy hoe le zanade tany Japon na ina na tany Europe rehetra fa za tany a Madagasikara izy te za tany Toliara izy nandeha amin'ny lalany de Toliara jusqu'à Morombe nahita an'ireny baobab reny androany non miala tsiny fa tianay de tianay mihitsy ny amerikana anao investissement aty a Madagasikara fa tsy anao investissement hamono vaoaka malagasy ianao ary ngairajoely nanohitra any ary ina moa garantie fa ny olona isolany ngairajoely ao hanaiky an'izay zavatra zay tsisy garantie zany io
andriamanto sy teny irandriana solony haiko filolefitriny anteny mera-pirenena tapitra sady ny fotoanantsika nafahana andresaka inona no azonao ami'trinanareo voalaza teo ary afatra avy aminao ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra eto amin'ny info culture media. Voalohany indrindra aloha tena misaotra betsaka anareo tonga taty amin'ny Birao misaotra ny vahoaka malagasy rehetra koa nanaraka atsika androany zay afatra fotsiny dia zao firenena raha manana izy ty tsy zahay tsy manohatra botolo fa napetraky ny lalam-panorenana hoe masom-bavambaoka anay mahalehibe mpanohatra sady hanakina no hitondra vahaolana impiry moa zay hitondra vahaolana zay vahaolana tsy azo edikevitra fa hoy izy ingay rajoelona zay hoe marenina hoy izy ry zareo mety izy angamba mitady fanasitrana avy amin'i Jesosy zay tenenina hoe mba ahiratra sy aheno ka iheno ny kikika ny vahoaka malagasy izay tena vizana tanteraka ka mba ho kiti ny fanan'Andriamanitra hametra-pialana izy. Saotra tompoko lahy makasiraka to.